Avy any Mahazantsika dia atetsy amin'ny kianjany Karion ary ho any Moramanga ndretsika amin'ny fanadihadiana anankiroa ireto satria dia nisy lalao baolina kitra ara-pirahalaina izay nikatroha ny Cheminot Madarella sy ny ekipa ny MMM na ny mpinamana miara-milalao avy any Anjiro. Karazany lalao fiantsina ihany izy ity izay efa nisy moa ny lalao mandroso izay nisaraka Atsala ary mbola nisaraka Atsala ronono indray ny lalao miverina izay nitaterahana tany Moramanga omaly itolakandro. Tafita amin'ny lalao famarana ny fidinany amboarana Lamanga ny FT Moja. Mbola nisaraka Atsala ronono indray ny ekipan'ny Cheminot Madarella manao akanjo manga sy ny ekipan'ny MMM Anjiro manao akanjo mena. Omaly tolakandro teto amin'ny kianjany Mangarivotra Moramanga. Ny MMM Anjiro teto no napiditra ny baolina voalohany 4 minitra monja nanomboana rainy ohatra nisa teo rehefa anisy ny tandrevaka teo amin'ny vodilaharan'ny Cheminot. Tany amin'ny minitra vitsy tsy faranan'ny fidirana voalohany no voasahalan'ny Cheminot ny isa teny amin'ny Silaitrabe tamin'ny alalan'ny baolina tafiditra Janot rehefa nahazo tolotra tsara avy any amin'ny Babali. Rainoray nisa teo izay nentin'ny Ritota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ny famalina ny fanafiana zareo Anjiro indray nefa no napiditra ny baolina iray faharoa ka lasa ronono iray nisa teny amin'ny Silaitrabe nitarika zareo avy any Anjiro. Tany amin'ny 10 minitra taranany lalao dia voasahalan'ny Cheminot nisa teny amin'ny Silaitrabe tamin'ny alalan'ny Rastany rehefa nisy ny tandrevaka teo amin'ny mpianatra tokazo ny MMM Anjiro ronono nisa teny amin'ny Silaitrabe izay tsy miova intsony io. Araka ny fandaharam-potoanan'ny Cheminot Madarella dia any Tomasina indray izy ireo no andrato lalao ara-pirahalaina afaka herinandro vitsivitsy. Toy izao ary no fahitan'ireo mpilalao iny fivoahana atany Moramanga iny. Tena nafinaritra aloha le lalao satria ny fandanja raha nafaty baolina ny MMM Anjiro nafaty ny Madarella nafaty ny Cheminot dia nafaty zany hoe matsan'olona koa moa le farany le baolina dia tena nafinaritra le lalao. Misy ihany moa ny fifandonana sy ny dreidreidra iny moa fomba ny baolina ihany iny fa tsy dia nisy olana loatra ary ny zavatra rahatrinay zany dia hoe mba handeha indray izahay mba handeha hanafika indray any amin'ny toerana misy ny lalao any. Manao fahitanao an'le lalao baolina kitra ho an'ny sokajy zokony zany. Le lalao baolina kitra ho an'ny sokajy zokony zany ary zay indrindra somary tantara kely zany mikasika anazy io fa maromaro zay nefa zokonjokony tao amin'ny sabotsy Anjiro dia namorona an'le ekipa mihitsy zay satria any amin'le sokajy zokony zany ro ny tena mahafinaritra le lalao. Iza zany izy aloha hoe voalohany indrindra efa nanomana izy faharoa be dia be zany le tanora tao aminy tsy arakaraky le fanarahana satria sy ny super vétéran amin'ny piste 45 nefa 30 mahery daholo ny ankamaroany teo ambony terrain dia ohatran'ny sahirahira zay nefa na izany ary nanohatra dia iny vokatra. Zay moa mahalalaon'ny lalao efa samy nanomana matoa namerina ny lalao sahala nefa mbola sahala ihany koa le izy. Amin'ny ankapobeny aloha dia hoe somary ohatrany hoe nisy fitazon-tsavona ihany tamin'ny Madarella zany tamin'ny fidirana voalohany satria efa nanomboka minitra vitsivitsy dia efa nafaty baolina zareo nefa na izany ary dia nanentsika foana Madarella tamin'ity lalao miverina ity hatramin'ny farany mihitsy efa taty amin'ny fotoana faraparany zay efa navitan'ny sahala zareo Anjiro koa zany efa niova be koa lalao fa tsy mitovy tamin'ny sabotsy Anjiro lalao etin'ny taty Moramanga dia azo lazaina zany fa tena nafinaritra ny lalao amin'ny ankapobeny ary dia hoe samy mendrika ihany fa mbola misy koa moa mety lalao. Fivalana aty Moramanga aloha dia nafinaritra tokoa. Ndrifo azo ny lalao nafinaritra. Fity famaly zany le baolina nafaty zareo Anjiro dia nisalana Cheminot nafaty ihany ndray zareo Anjiro dia salana Cheminot zay zany dia fofokaina zany ny Cheminot zany mbola ao mihitsy. Betsaka amin'ny baolina tokony matinao Betsaka amin'ny baolina tokony faty indrindra kanefa na zany ary fomba ihany indraindray mba hafaty indraindray tsy mba hafaty fa zany hoe marihana moa fa ny tena dia tsy maintsy hoe mariky foana amin'ny fotoana rehetra izay ny lalao.